ho ampitombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanonerana avy dimieny no ataon'Andriamanitra. Fanonerana avy dimieny no nataon'Andriamanitra. Zany no hitantsika eto amin'ity mofinainantsika anio ity, eto amin'ny mpitsara toko fahatelo, ny 15 hatramin'ny 120. Manambara ity mofinaina ity fa voageja teo an-tanan'ny Mesopotamia ny zanak'Israely, ary indro nogiazany konsana Risataima ny vahoaka Israely. Ny hevitry ny teny hoe Risataima dia midika hoe famaizana na hoe fahasiahana indroeny. Zany hoe tena mpanjaka masika avy roeny i konsana Risataima. Io nefa no nangeja ny zanak'Israely ka dia nanompo azy nandritra ny 8 taona ny zanak'Israely. Eto amin'ity bokon'ny mpitsara ity dia manambara fa naniraka mpamonjy Andriamanitra ary dia nirahany i Otniela mba hamonjy ny zanak'Israely eo an-tanan'ny konsana Risataima. Ny hevitry ny teny hoe Otniela dia midika hoe ilay lion'Andriamanitra na hoe lion'Andriamanitra, liona an'Andriamanitra. Ity liona an'Andriamanitra ity no novidiny hamonjy ny zanak'Israely ka dia nomeny azy ny fanahy masina. Eto dia hitantsika ny voalaza fa ny fanahin'i Jehova no tao aminy. Zany fanahin'i Jehova zany dia fanahy manolotra ny hery sy ny fahendrena rehetra ho an'izay manaraka tsakany sy andavany ny sitrapony, ka izany nahafahany Otniela ihany koa nitarika ny vahoaka hiala teo ambany fangejany konsana Risataima. Ambara mihitsy aza fa i Otniela no mpitsara voalohany teo amin'ny zanak'Israely. I Otniela no voalohany tamin'ireo mpitsara izay nanafaka tamin'ny fangejana samihafa. Ambara amin'ny bokon'ny mpitsara fa 900 taona ny zanak'Israely no voageja ny firenen-kafa, ka fanafahana 9 tamin'ny famatorana 9 no nataon'Andriamanitra azy, ary dia ito izay any Otniela ito no fanafahana voalohany tamin'izany. Indro ary Andriamanitra nanafaka, Andriamanitra namonjy tamin'ny alalan'ny Otniela, ka dia ambara ny 120 manao hoe ary nandro ny tany 70 taona. Ratsaivina teo aloha lay fangejana na lay fahasiahana indroeny dia naharitra 9 taona, fa ny fanafahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Otniela kosa dia nahatonga ny tany andro fahalemana nandritra ny 70 taona. Zany hoe zany indimy avy eny nylay fangejany konsana Risataima ny fanafahany zanak'Israely. Rehavako malalo amin'ny tompo, fohy dia fohy ato anatin'ity bokon'ny mpitsara ity ny passage miresaka ny Otniela. Fohy dia fohy kanefa dia mamintona ny asa-pamonjen'Andriamanitra sy mamintona ny bokon'ny mpitsara ray manontolo mihitsy manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 120 monja dia ampy amehezana ny tsingerim-piainana izay
miverimberina eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely mandrakariva ao amin'ny bokon'ny Pitsara. Misongadina amin'izany fa ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy teo mason'i Jehova, na le ataontsika hoe nanota. Rehefa avy eo dia miverina amin'Andriamanitra izy na mibebaka, dia indro Andriamanitra mamonjy azy tahaka an'izay namonjena azy eto tamin'ny alalan'ny Otniela, ka dia avy eo miadana namandry fahizainy zanak'Israely. Hitantsika eto nandry 40 taona izy ireo, dia mitsimberina tahaka izany hatrany ny fiainan'ireto zanak'Israely reto. Rehefa mandry fahizay izy dia indro roboka ao anatin'ny fahotana indray. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, miankina amin'ny fahatokin'ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny fanarahany didiny no amezan'Andriamanitra ny fanafahana sy ny fiadanana ho azy ireo. Vonona mandrakariva Andriamanitra hanome, tsy miankina amin'ny fahavalo, tsy miankina amin'ireo izay manohitra ny vahoaka an'Andriamanitra zany, fa miankina amin'ny olon'Andriamanitra. Rehefa vonona ny olon'Andriamanitra dia vonona koa Andriamanitra hanolotra, hanonitra avidimy eny aza raha ilainy zany ny amin'izay rehetra lany tao anatin'ny fangejana maro samihafa. Dia mahereza rehavako malala fa vonona hanonitra avidimy eny anao koa Andriamanitra amin'izay rehetra mahatery anao. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra ray eo faly misaotra anao zahay amin'ity ora ity izay andrenesana indray fa manonitra avidimy eny ny fanafahana izay nataonao tamin'ny zanak'Israely ianao, ary mbola vonona hanao izany koa aminay mahandraka ankehitriny. Misaotra anao zay Tompo, satria tsaronay tokoa izao fa asehonao miariary aminay ny anaranao. Ary ankehitriny meteza ianao hamangy anay amin'ny indrafonao, meteza ianao hanonona fahatsiarovana ho anay tsiraray avy, ka azahoanay miankina eo atratranao. Vangeo amin'ny indrafonao Tompo ny vahoaka malagasy, hiverina aminao marina, hisokafa ny lalam-pamonjena ho azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.